Ampifaliana mandraikariva ry havana malala no azontsika miaona toy izao miaino indray ny tenin'Andriamanitra ary mahafantatra sitrapon'Andriamanitra ho anao amin'ity ity. Ho aminareo olom-boafidy araka ny fahalalana rahateo izay n'Andriamanitra ray amin'ny fanamasinana ny fanahy, amin'ny fanarahana sy famafazan-drahan'i Jesosy Kristy. Ampitomboina ho anareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Zoma 9 Aogositra 2024 imanjinantsika andro hevitra hoe manamasina ny tenany ny mpino. Andeha ry havana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Jehovah no mpanjaka, aoka angovotra ny firenena. Mipetraka amin'ny kerobima izy, aoka iroro ny tany. Lehibe anjo ny Jehovah, ary avo ambony fehina rehetra izy. Aoka hiderana nanao lehibe sy matahotra ireo, fa masina Jehovah. Ny herin'ny mpanjaka dia tia rariny. Ampitoerinao ny fahitsiny, fitsarana sy famarinana no ataonao amin'ny Jakoba. Manandrata ny Jehovah Andriamantsika ianareo, ka miankofo ny fitoeran-tongony, fa masina izy. Amen. Talilavo-ny fanahy, lasa tena saizay, fa Jesosy no mitahy, ka tsy misy mampanay. Mandrosoa mandroso, fa Jesosy tomposo, Jesu kapiteny no mitahy ketsialo. Misy ireo misalasala, miasa saina mafiery, Dominy tsy mahalala ny fitiavany Kristy. Mandrosoa mandroso, fa Jesosy tomposo, Jesu kapiteny no mitahy ketsialo. Mino fotsiny izao, apetrao aminy, ny aiainao rehetra, tsy izay tsy zakanao. Mandrosoa mandroso, fa Jesosy tomposo, Jesu kapiteny no mitahy ketsialo. Mandrosoa mandroso, fa Jesosy tomposo, Jesu kapiteny no mitahy ketsialo. Andeha hivavaka isika. Andriamanitro, Andriamanitra mpiaro ianao, ary tsy mamandao amin'ny ady atrehanay fa manome anjara toerana miavaka ho an'ny olonao. Koa mankalaza sy midera me voninahitra ny anaranao masina izahay. Tompo, fantatrao ny fahalemenay ary tsapanay koa izany. Koa mangataka famondram-ponao hatrany izahay. Mamindra fo aminay ary mamela ny erikay. Fenoy fananao masina izahay, anazavanay ny amin'ny fanambaran'ny teninao izay hovakiana aminay. Kaizanay mitombo amin'ny finoana. Anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay no naovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ny teny ity ry havana malala dia hitanao amin'ny epistily voalohany soratan'i Paoly amin'ny Korintiana. Korintiana voalohany toko fahaenina, ny andiny voalohany ka hatramin'ny faha 1:10. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Misy aminareo va raha manana ady amin'ny namany sa andeha hotsarain'ny olona tsy marina fa tsy ho anatrehan'ny olona masina? Sa tsy fantatrareo fa ny olona masina dia hitsara izao tontolo izao? Raha hitsara izao tontolo izao ianareo, moa tsy miendrika hitsara izay zavatra madinika indrindra va ianareo? Tsy fantatrareo va fa hitsara anjely sika? Maika fa izay zavatra momba izao fiainana izao. Koa raha misy ho tsarainareo ny amin'ny momba izao fiainana izao, moa izay ataon'ny fiangonana ho tsinotsinona va no tendrenareo mpitsara? Ampamenatra anareo no tenenako izany. Hay,
dia tsy misy olo-kendry aminareo na dia iray akory aza zay mahay manamboatra ny adiny ralahany, fa ny ralahy mandeha hiady amin'ny ralahany na dia ho tsarain'ny tsy mino aza. Ary ankehitriny dia kilema aminareo ny anananareo ady amin'ny namanareo. Nahoana ny tsy aleo mandefitra ny tsy rariny azy ianareo? Nahoana ny tsy aleo maharitra ambakaina azy ianareo? Akanjo ianareo indray no manao izay tsy marina ka manambaka na dia ny ralahanareo aza. Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mety ho fitany ianareo fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny mpierina sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankeriny dia tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Ary efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo, saingy efa voasasa ianareo, efa nao masinina ianareo, efa nao marinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamanitsika. Amen. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ray malala, ho aminao ny fiadanan'i Jesosy Kristy ilay tongotra hamonjy antsika. Ny mofinaina noranitsika teo, ny epistily voalohany soratan'i Paoly ho an'ny kristianina tany Korinto, toko 9, ny 1 ka hatramin'ny 11. Nosoratan'i Paoly zany ry havana, ny tsy mahamety ny miady eo anatrehany tsy mino, koa manamasina ny tena mpino satria mandefitra ny tsy rariny. Mandefitra ny tsy rariny. Resahan'ny mpanoratra eto fa raha misy zavatra mampifanolana eo amin'ny samy kristianina dia tokony voalamina eo anivon'ny fiangonana zany fa tsy entina ny amin'ny fitsarana. Ambaran'i Paoly fa enatra ho an'ny kristiana ny mitondra ny raharaha momba azy ho tsarainy tsy mino. Asainy mandefitra isika maroan'ireo tsy mino na dia ho heverina ho tsy rariny azy satria nampianarina andefitra amin'ny zavatra rehetra isika sady mpanompo rahateo. Tsy ny fandreseny sy ny fahareseny amin'ny fitsarana ny resahany eto fa ny fandreseny na ny fahareseny amampino azy. Tsy mahafaty antoka ny mandefitra mba hiseho ny voninahitr'Andriamanitra. Fa izao koa ry havana, efa nao masinina sy nao marenina zany koa mpino. Ambaran'ny mpanoratra amin'ny mpamaky fa efa nanana ny lasany koa ny sasany tamin'ireo kristiana tao Korinto ireo, fa saingy navahany tao maro noho ny fandraisana an'i Jesosy Kristy ho tompo ny fiainany. No masinina no ny asa manokana izay nalora ny tena sy nanaova-panekena. No marinina izay azo adika koa hoe nahafahana nambara fa marina atrehan'Andriamanitra. Tsy misy olona azo amarinina afa-tsy tamin'ny fanavotany Kristy. Mandefitra ny tsy rariny, no masinina sy no marinina. Sainy zany ry havana ho voninahitr'Andriamanitra. Hivavaka isika. Tompo, misaotra noho ny mofinaina nomenao anay izay nilazana ny antony masinana ny tenany mpino dia ny mandefitra ny tsy rariny sy efa nao masinina sy ny no amarinina. Mivavaka aminao izahay, ny tahinao anay tsiraray mahafantatra izany. Hiavaozana isan'andro amin'ny sehatra misy anay koa, ary ay mijoro vavolombelonao marina sy ho mpanompo mahatoky ny teninao sy ahay tianao. Ka ianasoa ny fiarahamonina misy anay, ay misaotra an'Andriamanitra mandrakariva, ay mitory zany amin'ny hafa koa. Jesosy, fonjeo ny firenenay, sitrandreo marary mila ny vavakay, fampanasitrana ianao, ko toa ny asa fitsaboana. Atanjareo azo pahoriana ka ampinonao. Toandreo mareo sikola Jesosy, ireo sahirana, fonjeo sy arovo zay, antoejara raha misy amin'ny fiarahamonina misy anay. Mitahy anay amin'ny fiazakazahanay, amin'ny fianarana, amin'ny asa mandrara, ny fitaizana, ny tokantrano, ny fikasana koa. Aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay naovanay izany vavaka izany, miaraka amin'ilay vavaka nampianarina anay manao hoe: ranay eo izay any an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Meo ny an'izy anina sahaza ao anay, ary mamela ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza nitondra anay amin'ny fakam-panahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ho tanteraka aminareo ny tsodrana totry anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Ny tompo anie anisy lalana fonareo amin'ny fitiavan'Andriamanitra sy amin'ny faharetan'i Kristy. Ary Andriamanitra ny fiadanana anotorana Satana faingana eo ambany tongotrareo, ko aminareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka
ary ho fanahy masina. Amen.